Miarabantsika rehetra, miarahaba ny hita. Afaka mampafantatra anao anay ve ianao? Salama jiaby Ida boaka Majunga anatin'ny chaîne Z Madagascar. Mpianatra amin'ny Université Majunga manaraka communication. Raha tsy aivina ny tantaram-pirenena nanomboka tamin'ny 25 septembre 2025, nahitana karazana hetsika mitondra ny anarana mouvement chaîne Z Madagascar. Nahitana ihany koa teny ampitan-dranomasina teo alohan'izay karazana hetsika mitondra ny anarana hoe mouvement chaîne Z. Ny fahitana an'izay zavatra izay ve no anisan'ny antony nampatonga an'ilay hetsika teny amin'ny faritra maro samihafa teto Madagasikara, sa inona no antony? Le izy zany efa hita hoe maro le antony nampatonga an'le tanora ny hetsika. Fa ohatran'ny anay Majunga zao nanomboka tamin'ny tanora tamin'ny université. De reny tanora tamin'ny université reny no niezaka nikambana tamin'ny tanora rehetrarehetra de iny no former an'le chaîne Z. De iny no ahafahana nanao an'le hetsika. En fait, les faits social maro be tsy nilamina, zay ny antony nampatonga an'le tanora ny teny hoe oka eky zay fa zay hetsika am'izay fa torinay koa zao. Araky ny voalazanao teo, maro ny olana nisedrain'ny tanora sy ny vahoaka nampatonga ny hetsika. Inona avy ireo olana tena nakasika anareo nampatonga anareo nanao an'izay hetsika izay? Le izy moa zany be da be fa le tena principal olana aloha tao le jiro sy rano. Rano plutôt satria any amin'ny campus tena tsisy rano mihitsy, misy fotoana zay maka rano any amin'ny périph'. De faharoa manaraka an'izay koa le resaka faculté. Satria faculté anankiroa foana ny ao amin'ny université amin'ny Mahajanga. De tsy maintsy voatery se déplacer na mandoha vola amin'ny institut le mpianatra. De resaka fotodrafitrasa amin'ny université zany koa no takiana tao. Miala amin'le olana ara-tsosialy, le hoe mila sécurité, resaka kolikoly, reny fanampiny ihany koa. Manahoana ny fifandraisanareo tanorana manerana ny nosy ao anatin'izay hetsika izay? Inona ny fifandraisana misy ao aminareo ary ahoana ny ahafahanareo mitazona an'izay fifandraisana izay? Le izy manko zany tamin'ny voalohany mpianatra ny université no nanomboka an'le tolona. De amin'ny mpianatra ny université anazy zay efa nisy fifandraisana tamin'ny mpianatra ny université namana rehetrarehetra. Fa taty afara le izy lasa nivadika an'le nitondra ny anaran'le hoe chaîne Z. De ao anatin'iny nitondra ny anaran'ny chaîne Z iny be da be am'izay no tanora nijoro. De am'izao zao zay manomboka mampivondrona an'le chaîne Z rehetrarehetra eto Madagasikara mba hoe ho zavatra anankiray no zavatra ho teneninay. De tsisy mitsitokatokana intsony hoe tanora amin'ny faritra na ohatran'izany fa hoe rehefa vao mitondra hoe chaîne Z de miaraka daholo hoe chaîne Z. Inona ny faniriana na soa hoe an'ny tanora malagasy ankehitriny ho an'ny ho aviny? Ny soa hoe aloha voalohany indrindra de mba hiadana Madagasikara araka an'le fanirian'olona rehetrarehetra fa indrindra miala le resaka kolikoly. De faharoa manaraka an'izay mba miverina any fotony am'izay le fahefana mba hoe samby mianoka ny zavatra misy any amin'ny taniny ny tsirairay. De mba afaka koa ny tanora mba mianatra, mba manana ho avy mamiratra fa tsy voatery hanana eritreritra hoe mila mandeha an-dafy vao tafa. Fa miezaka manatsara an'le eto Madagasikara. Misaotra betsaka Ida tamin'izay resadresaka ny fanaovana izay sy izay fizarana izay. Mankasitraka antsika rehetra ihany koa mihaino hatramin'ny farany, mijery hatramin'ny farany. Mirary soa antsika rehetra dia mandram-peona daholo indray. Misaotra betsaka.